Bonjour daholo antsika rehetra. Tratra ty andro an'ity ty aminay aloha mipoaka dia mipoaka ny andro any aminareo tsy fantatra hoe manahoana dia isaorana ny tompo ny zavatra rehetra dia manonona ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany ho amintsika mandrakariva. Fiadanany sy ny fahasoavany ny toetra amin'ny fitokantranontsika, amin'ny fiainantsika, amin'ny fahasalamantsika sy masana ny fiainantsika rehetra. Alohan'ny zavatra rehetra nefa dia tsara ny mametraka ny fotoana eo am-pelatanan'Andriamanitra ka dia manasa antsika araka hivavaka isika. Tompo iray masina sy tsara indrindra izay any an-danitra, mankalaza anao izay raha midery anao izay ary manome voninahitra anao. Misaotra anao izay tratra indray ty anio ty. Misaotra ny amin'ny tombonandro izay omenao anay isan'andro, misaotra ny amin'ny tombonandro ahafahanay mbola mihaino izao fampianarana ny teninao izao. Ary misaotra indrindra ray satria fampianarana izay hoenao manambara manao hoe mila aseho ny mpanomponao zany, izay vao tonga ny farany. Ka fanomanana ny vahoakanao tompo amin'ny fidirana amin'ny fanjakanao ity fampianarana ny teninao ny boky ny Apokalipsy ity. Ary ny fahafantarana an'izany dia fahasambarana. Mideranao izay ray, mankalaza anao izay ny amin'izao fotoana mbola omeno anay fany mianatra ny teninao izao. Eny Andriamanitra ray io, eo aminay ny mihaino ny tsy salama. Ko mangataka aminao izay Kristy, aoka ny lidiakapoka taminao fanasitrany ny aretina rehetra. Anasitrananao izay marary rehetra ny tokantranao dia ho sitrana ny marary. Ko mandidy izay aretina rehetra ny tokantranao izay sy amin'ny fotoana izay nona izay mitoerana izay nona izao fampianarana izao. Sitrana izay aretina rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo sy ny diakapoka taminy. Eo ihany koa Tompo, ireo izay ampahorian'ilay ratsy, any izy mandehandeha any amin'ny kibo any, marary ny kibo, marary any amin'ny lamosina any, marary any amin'ny loha any. Ary eo ary manakomina ny vava mihitsy, tsy afaka miteny ny sasany, eo mahatonga ny sasany lasa tsy afaka mandeha intsony fa gejany ny tongotra, gejany koa ny tanana aza. Sy ny fampahoriana maro samihafa izay ataon'ilay ratsy dia mangataka aminao izay Jesosy io. Eny ny vahatongavanao tokoa no fanafahana amin'izany rehetra izany. Ko mangataka aminao izay Jesosy amin'ny anaranao sy ny herinao sy ny fahefanao. Amin'ny anaran'i Jesosy, miala ny fanahy ratsy rehetra any amin'ny tokantrano any sy any amin'ny olona tsirairay avy any tsy manan-kery, tsy manam-pahefana. Amin'ny anaran'i Jesosy, miala ny fanahy ratsy rehetra any sy izay andevozon'ny Satana rehetra any tsy manan-kery, tsy manam-pahefana intsony izany amin'ny anaran'i Kristy Tompo. Ary ilay vonona ny asan'ny Satana sy ny asan'ny maizina rehetra noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy tsy hanan-kery, tsy hanan-pahefana amin'ny tokantrano sy amin'ny tsirairay avy any. Lasa ny afo mandevona ny Satana sy ny asany rehetra noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny fofinain'i Jesosy. Ravy Satana ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny fofinain'i Jesosy tsy manan-kery, tsy manam-pahefana intsony amin'ny olona tsirairay avy izay mihaino izao fampianarana izao na amin'ny tokantrano izay andraisana izao fampianarana izao. Midery anao izay ray, mankalaza anao izay ray, manome voninahitra anao. Dia eo am-pelantananao ray no ametrahanay ihany koa ny fifandraisanay mba tsy hisy arombaka izay eo am-pelantananao na amin'ny lafin'ny teknika na amin'ny materiel izay ampiasainay na amin'ny réseau na amin'ny herinaratra. Dia eo am-pelantananao ray no ametrahanay izany mba tsy ho tapaka izao fifandraisanay izao ny fa eo am-pelantananao Kristy no ametrahanay izany. Eny Andriamanitra ray io, aoka ny tsy hisy arombaka izay eo am-pelantananao. Ary raha eny ny fampianarana ny teninao izay dia tsy efa amin'ny fahalalana na amin'ny fahendrena fa mifanahinao rery any Andriamanitra ray. Koa dia meteza ray io ampianatra ray ny teninao na amin'ny alalan'ny fanahinao masina ny enao. Sokafo ny fonay ray io, sokafo ny sainay, hamantarana ny sitraponao. Ka dia mitenena ray io amin'ny alalan'ny fanahinao masina fa voninkaina izay. Aoka ray ianao nisandratra fa izay kosa hietry ny anaran'i Jesosy nandratana izany vavaka izany ray tao anatrehanao. Alleluia. Amen. Sorantsika ny Tompo afaka ny fampivavaka isika tamin'ity
anio itya izany. Lesika farany dia efa tafiditsika tamin'ny resaka hoe batisa izany. Ary ny zavatra izay niresantsika farany dia mikasika le hoe péché originel ny lesika farany iny. Dia inona moa le mikasika ny zavatra le hoe péché originel zany dia zao hoe io le filazan'ny olona hoe fahotana nolovantsika tamin'ny Adama izy io. Ka rehefa nanoty Adama sy Eva dia lasa tsika zany nateraka tao anatin'io tao izy ka mila tao batisa ny zaza. Zay no mahatonga hoe satria zay mantsy le izy hoe ny olona misy fahotana no atao batisa zany ozy izy. Dia hoe ny zaza zany ozy izy satria nandovany ny heloky Adama sy Eva iny dia zao mila atao batisa. Kanefa ny zavatra hitantsika dia zao hoe ny zaza ve izy voateraka iny dia efa mahay mijangajanga izy, efa mangalatra izy, efa miteny ratsy izy. Tsy manao an'izany ny zaza. Zany hoe marina fa mandova an'izay amin'ilay ray aman-dreny izy fa tsy mampiatra an'izay izy raha tsy efa lehibe izy. Satria melehibe izy dia ny zavatra hitany eo amin'ny fiarahamonina, ny zavatra hitany eo an-tokantrano, iny ihany no averiny rehefa avy eo. Dia zay voateny hoe tanteraka ao aminy le fahotana fa izy voateraka iny mbola tsisy an'izany rehetra izany. Tany hoe mbola innocent ny zaza zany. Zay nge mahatonga an'i Jesosy manao hoe miverena tahaka ny zaza ozy izy. Zay mahatonga azy miteny hoe miverena tahaka ny zaza. Ary ny zavatra hitantsika ihany koa dia zao hoe fantatsika tsara fa ny mpanota zany no mila atao batisa zany. Ny mpanota no mila diovina ny fahotana. Ary ny zavatra anankiray dia hoe tamin'ny lesitsika farany dia hoe nisy obolana nataon'ny izy ireo jiosy manambara manao hoe ny rainy ozy izy no mihinana voaloboka marikivoka ny nefin'ny zanany no madilo. Dia hoy izy Andriamanitra karaha mbola velona koa Jehovah dia ka tsisy izany intsony eo amin'ny zaranan'Israely fa zao ny fanahy manota no faty. Zay zany ny fanahy manota no faty. Ka ny heloky ny ray ozy izy dia zao tsy ho adinina amin'ny zanany. Raha hoe ny ray no manao ny ataony, manao ny adalany, tsy ny zanany no voasazy amin'ny heloka nataony iny. Na ihany koa ny zanaka no manao ny ataony, ny ray tsy maninona dia ny rainy koa zany no fa hoy izy Andriamanitra hoe ny fanahy manota no faty. Dia hitantsika dia mikasika an'izay zavatra izay raha ve dia hoe ahoana ary zany ny zaza zany dia hoe ahilikilika zany ny zaza satria tsy atao batisa sanatriany zany. Satria izay mihitsy no nataon'ny mpianatra Jesosy rehefa nanatona ny Kristy ireo nisy iray aman-dreny nitondra ny zanany nanatona ny Kristy tonga ilay ankizy dia natosiky ny mpianatra le zaza dia nitenen'i Jesosy mafy ireo mpianatra avelo ny zaza nantona ao izy fa anto azy ny fanjakany lanitra. Jerentsika kely ange atao amin'ny Marka 10. Marka 10 ahitantsika an'izay zavatra zay. Marka 10 dia ny andininy 3:10 sy ny 4:10. Marka 10 ny andininy 3:10 sy ny 4:10. Dia ahoana ozy izy? Ary nisy nitondra zazakely eo aminy mba hametrahany tanana. Fa ny mpianany ny teny mafy ireny. Nefa tezitra Jesosy raha nahita izany. Ka hoy izy taminy, avelao ny zaza anatinay ary azararana fa anto azy ny fanjakany lanitra. Azararana izy fa avelao izy anatina fa anto azy ny fanjakany lanitra. Dia rehefa nanatona an' Jesosy ary ve le zaza satria netiny ray aman-dreniny teo izy. Dia hoy Jesosy hoe mila tao batisa reo zaza reo. Dia amin'ny andininy 5:10 ina teneniny lazaiko aminareo marina tokoa nazoviny tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza. Inona moa le tenenina amin'izay le hoe le innocence an'le zaza zany. Nazovy noho tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza. Le innocence moa le fahamarinany zaza satria tsy manatsiny zany ny zaza. Rehefa dia ahoana izy teo nazovy tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy ho tafiditra aminy akory zany hoe tsy ho tafiditra ny fanjakan'Andriamanitra. Ary nitsotro azy izy dia nametra tanana taminy ka nitsodrano azy. Ndraisin'i Jesosy le zaza dia zao nametrahany tanana. Zay no nataon'i Jesosy. Fa tsy nataon'ny batisa satria nahoana? Mbola tsy tonga ny fotoana amin'ny mahazaza anazy zany dia zay mihitsy zay le tsy le resaka teo inona ny tokony atao batisa ny zaza sa ny tokony atao batisa sa ny lehibe. Fa ny zaza zany dia zao tsy aferan'ny zaza zany ny batisa. Fa aferan'iza ny batisa? Aferan'olon-dehibe ny batisa zany.
satria ny zaza manino ny zaza tsy manatsiny ny zaza satria anto azy ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny batisa zao aferan'olo-dehibe zany batisa zany fa tsy aferan-jaza. Ary hitantsika tamin'izay fa ireo zay nanantona ny Jaona mpanao batisa ho atao batisa dia zao nanolotra ny tenany izy ho atao batisa. Andreo zany hoe tsy noterena izy ireo na hoe noentin'ny ray aman-dreny fa olo-dehibe daholo no nanantona zany any Jaona natao batisa ka reto zaza reto zany raisin'i Jesosy dia zao nametrahan'i Jesosy tanany dia notahiany Kristy zany ireo zaza ireo zany. Ka zao ary zany eo zany efa mipetraka sady ilay izy manao hoe raha andray ohatra ary tsika zany inona zany ny ohatra tokony ho arahantsika raha miresaka hoe batisa zany dia zao ny ohatra raisitsika zany dia zao hoe ny ohatra araka ny soratra masina. Iza no atao batisa amin'ny soratra masina? Ny lehibe sa ny zaza? Ny lehibe no atao batisa amin'ny soratra masina. Ary tsika milaza fa manao hoe kristianina. Ina moa ny atao hoe kristianina? Atao hoe kristianina dia zao hoe mpanara-dia any Kristy. Ka raha antsika milaza hoe mpanara-dia ny Kristy nefa zavatra hafa no ataontsika dia mpanara-dia ny Kristy ve tsika? Amin'ny mampanara-dia ny Kristy dia zao nanahoana ny fomba nanaovana batisa any Kristy? Lehibe ve Kristy no natao batisa sa zaza? Lehibe Kristy no natao batisa. Ahoana ny fomba nanaovana ny Jesosy batisa? Nitondrana rano ve teo amin'ny lohany sa najoboka tao anaty rano izy? Dia zao najoboka tao anaty rano ny batisan'i Jesosy. Satria ny hevitry ny batisa dia zao hoe fandevenana ihany koa. Fandevenana ny fahotana. Dia mila alevina zany fahotana io. Dia zay zany ilay izy hoe raha anarakitsika dia ohatra n'iza no arahantsika? Ohatra ny Kristy no arahantsika. Ary rehefa tsy manaraka an'izay ohatra zay tsika dia manahoana? Tsy tanteraka amintsika ny fahamarinana zany. Satria Jesosy ange rehefa nanatona ny Jaona mpanao batisa, ohatra n'ireo olona be dehibe nanatona ny Jaona izy. Rehefa tonga Jesosy nanatona dia inona ny zavatra nitranga? Tsy nentin'ny Maria izy hoe ty Jesosy avenao atao batisa. Fa tonga izy efa lehibe izy. Jesosy nanomboka, Jesosy natao batisa zany tany amin'ny 720 taona ny tany Jesosy natao batisa, efa tena lehibe, efa tonga saina, efa responsable ny décision izay ataony. Dia rehefa tonga Jesosy ho ataony Jaona batisa, dia hozy izy Jaona, za tsy hanao batisa anao. Za no tokony ataonao batisa, dia anao indray ve no ataoko batisa? Dia ahoana hozy izy Jesosy? Matthieu 7:7 sy ny 7:40. Matthieu 7:7 sy ny 7:40. Ary tamin'izay Jesosy dia avy tany Galilea ka tonga teo amoron'ny Jordana dia nanatona ny Jaona izy mba hataony batisa. Fa Jaona nandà azy ka nanao hoe izao no tokony hataonao batisa ka ianao indray va no mankaty amiko? Fa namaly Jesosy ka niteny taminy hoe ekeo ihany ankehitriny fa izao no mety amintsika hatanteraka ny fahamarinana rehetra dia ny ekeny izy. Ekeo ihany ankehitriny fa izao no mety amintsika hatanteraka ny fahamarinana rehetra. Ekeo ihany ankehitriny. Raha tsy nanaiky teo zany Jaona dia ahoana? Fa zay ny fahantanterahana ny fahamarinana rehetra. Jesosy Kristy amin'ny maha-kristianina zany, Jesosy Kristy ny voalohany mbokatra ny batisa. Dia tsika nanaraka an'izay batisa ho amin'ny Kristy Jesosy. Nanoro ny lalana hoe zao no ataonareo. Zay ilay hoe mpanara-dia ny Kristy. Tonga amin'izay tsika teoriana zany, ny taranaka teoriana dia zao ny Eglizy ny manova ny fomba ny hoe resaka batisa zany, ny forme ny miova zany. Satria zaza kely ny alaina dia alaina ilay zinga kely iny dia rarahana kely amin'iny, ekopena amin'iny zany le rano dia araraka ny lohan'ilay zaza dia hoe vita batisa ilay zaza. Hoe an'ny Kristy. Nefa iny zaza iny rehefa mialehibe hoe tsy fantany akory na Kristy izy vita batisa. Fa na Kristy raha zimbazimbainy tsy fantany akory ahoana. Nefa vita batisa ho an'ny Kristy izy.
dia Kristy nanory lalan'izay izao no ataovy atanteraka ny fahamarinana rehetra izy izao no mety amintsika tanteraka ny fahamarinana rehetra dia nekeny jaona izany ianao ve manaiky an'izany fa zay no mahatanteraka ny fahamarinana rehetra karaha diso no batisanao koa zany dia efa tsisy ange zany zay ianao mpanaradian'i Kristy dia arao e ahoana izay batisa zay zany dia inona ary zany no eo ihany koa amin'le resaka hoe batisa zany inona no fepetra takiana zany araky ny soratra masina satria izay foana le izy hoe ao amin'ny soratra masina zany no iverenantsika tsika tsy mijery hoe manahoana ny ataon'ny eglizy ranona na zao ny ataony fa inona ny soratra masina satria hoe manaradian'i Kristy dia inona fepetra takiana zany ho an'ny olona anankiray no ataon'ny soratra masina raha hoe atao batisa izy dia voalohany aloha zany dia zao hoe mila mianatra ny soratra masina ny olona anankiray atao batisa raha tsy olona mianatra ny soratra masina ihany koa zany tsy afaka atao batisa hoe za ty tonga fa mba atao batisa fotsiny zany olona mianatra ny soratra masina zany ny olona atao batisa zay ny tenenin' Jesosy izy no nyteny an'izay Matthieu 7:7 Matthieu 7:7 dia zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy koa mandehana ianareo Jesosy no miteny eto dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina Jesosy tsy niteny hoe mandehana anareo dia ataovy batisa ny firenena rehetra fa misy etapy zany le izy misy tanatohatra zany le izy koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra voalohany ataovy mpianatra ny firenena rehetra faharoa manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina eo zany le hoe mila formation batisa jereo tsara ngeny amin'ireny fiangonana protestant ny olona zay andray fandraisana fanasan'ny tompo zany dia tonga dia teny hoe avianao mandray fandraisana fanasan'ny tompo tsisy fa tsy maintsy mianatra iny mianatra katekomena efa vita ny fianarana katekomena fiofanana zay ianao vao afaka mandray fandraisana fanasan'ny tompo any fiangonana katolika ianao ve tonga dia mandray communion voalohany zany mila mianatra formation communion voalohany ianao eo koa ny resaka hoe mianatra momba ny hoe confirmation zany ianao zay ianao vao manino zay ianao vao afaka manao iny mandray communion fa tsy hoe tonga dia inakinana an'iny eo fotsiny dia ny olona atao batisa ihany koa zany dia zao tsy hoe atao bady batisa fahatany fotsiny hoe zaho atao batisa an'i Kristy ianao miteny hoe atao batisa an'i Kristy fantatrao marina hoe fa iza Kristy izay anaovana batisa anao fantatrao iza Kristy fantatrao ve hoe inona ny antony anaovana batisa anao fantatrao ve zany mametraka an'izany fanontaniana zany ianao fantatrao ve ny antony anaovana batisa anao dia mila mianatra zany zay mahatonga rehetra hoe koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra ataovy mpianatra ny firenena rehetra ireo izay olona anatina ny jaona mpanao batisa ho atao batisa nge ka nianatra satria ny batisa ny jaona zany le nanao batisan'i Jesosy ny azy batisan'ny fibebahana dia nitory ny fibebahana izy teo amin'ny zanak'Israely ireo olona zay niaiky ny elona dia zao natao batisa tamin'ny jaona fa tsy hoe natao batisa fotsiny izy ireo fa nitory ny fibebahany jaona tonga indray Kristy dia zao tsy batisan'ny fibebahana tsy nenany amin'ny batisan'i Kristy dia zao hoe tsy hoe batisa ny amin'ny jaona dia hoe batisa ny fibebahana fa ny an'i Kristy dia zao hoe batisa ho an'i Kristy ny batisa ataontsika zany hoe mitafy an'i Kristy zay hoe fandraisana an'i Kristy izy ka ao anatin'izay fandraisana an'i Kristy zay dia zao misy zavatra be dia be ao anatiny io fantarinao iza moa Jesosy Kristy zay inonao faharoa manaraka an'izay dia eo ihany koa aloha hoe fibebahana mila mibebaka ihany koa zany ianao dia zay ianao vao manino atao batisa zany ianao fa tamin'ny jaona zany dia tsy ampy iny tsy ampy le finoanan'i Jesosy tsy ampy le resaka hoe Jesosy satria mbola tsy tonga Kristy zany teo mbola tsy nanao ny asany Kristy teo fa nitondra ny olona fotsiny jaona ho amin'ny Kristy dia tonga ho amin'ny ny antso azy ireo ho amin'ny fibebahana
dia rehefa avy eo moa zany taty aoriana izao nisy olona natao batisa ho amin'ny Jaona kanefa rehefa nahalala amin'izay izy hoe Kristy no mila tafiana dia zao mbola niverenana indray natao batisa ho amin'ny Kristy indray izy ireo. Nisy zany zavatra zany aty amin'ny asan'ny apôstôly misy an'izany zavatra zany. Ka eto zany dia zao hoe iny zany entre parenthèse zany iny fa nizaverenantsika ilay lesona teo hoe ny olona zany zao ny fepetra takiana zany raha hoe misy olona anankiray ho atao batisa inona ny fepetra takiana aminy dia zao hoe mila atao mpianatra zany izy aloha mianatra ny soratra masina mahalala tsara hoe inona ny zavatra takiana aminy ao amin'ny soratra masina zay izy ho azo atao batisa. Mila mianatra zany finoanan'i Jesosy Kristy izy Jesosy Kristy dia ny fanekena ao anatin'izay Jesosy Kristy zay. Raha niditra tamin'ny fanekena ny vahoakan'Andriamanitra tany amin'ny testamenta taloha rehefa miditra amin'ny fanekena ny vahoakan'Andriamanitra testamenta taloha dia zao hoe ny olona zay forana satria zay ilay fidirana amin'ny fanekena ny famorana dia zao mitsofoka amin'ny lalàn'Andriamanitra izy. Dia ianao koa zany zao hoe mandray an'i Kristy ianao tompo sy mamonjy ny fiainanao. Kristy fa rehefa mandray an'i Kristy ianao tsy hoe mijanona amin'izay ilay izy fa miditra amin'ny fanekena ihany koa ianao zany. Zay no mahatonga ilay teny raha raisitsika tsara ilay vaky teny teo iverenantsika dia inona ilay teny raha raisitsika ilay andinin'ny fahasivy ambin'ny folo dia tohizantsika amin'ny andinin'ny raisitsika ny andinin'ny fahasivy ambin'ny folo io dia tohizantsika amin'ny andinin'ny faharoapolo dia teny koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao mpianatra azy mitondra azy amin'i Jesosy Kristy miditra amin'ilay fanekena zany ianao io ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina dia tsy hoe mijanona eo ihany fa mitohy ilay teny sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Eo zany izy dia mitovy amin'ilay tany amin'ny testamenta taloha mihitsy satria ny famorana no fidirana amin'ny faneken'Andriamanitra. Dia rehefa miditra amin'izay fanekena zay dia rehefa miditra amin'ny fanekena ianao dia miditra amin'ny lalàn'Andriamanitra zany ianao. Dia ohatr'izay koa ianao zany maninona ianao mianatra ny soratra masina ianao hoe inona no anaovana batisa anao inona ny zavatra takinanao ny batisa mandray an'i Jesosy ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao anao fa tsy hoe mijanona amin'izay ianao fa vita ny batisa anao dia mampianatra anareo hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Misy zavatra ho tandremana koa zany ohatra ny tany amin'ny lalàna iny mitovy ihany zany ilay zavatra rasahana eto fa tsy hoe mandray an'i Jesosy dia vita dia afaka manao izay tiako atao. Zay mahatonga antsika mianatra ilay hoe tombo-kase mila fantaritsika hoe inona ireo tombo-kase ireo zavatra takiana amintsika zany. Zay no mahatonga antsika mianatra an'ireo. Dia rehefa tonga zany any any misy ny hoe batisa dia tsy maintsy mbola mamerina kely an'izay hoe inona daholo ny zavatra takiana zay vao atao batisa ny olona anankiray zany. Ho an'izay olona moa vonona hitsofoka ho amin'izany batisa izany zany. Dia zay ilay izy hoe ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Zay zany zavatra takiana voalohany. Ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Raha olona tsy mianatra zany tsy mahalala ny hoe inona ny antony anaovana batisa anazy tsy tokony atao batisa izy. Mila malala hoe iza izany Jesosy anaovana batisa anazy zany. Mila fantarina zany. Raha tsy fantatrao zany tsisy ianao tsy antony anaovana batisa anao. Zaza mbola mena vava iny ve afaka mianatra ve ny zaza iny? Afaka malala an'izany hoe iza zany Jesosy zany tsy fantany zany. Ary eo ilay hoe engagement izy zany manolotra ny tenany. Afaka mandray engagement ve izy? Mandray fanapahan-kevitra zany. Tena tonga ny fotoana dia voateraka iny. Za tena resy lahatra mbola voateratra iny. Resy lahatra. Za atao batisa amin'i Jesosy. Zay ngely hoe mampome. Zaza vao valo volana iny raisinao micro dia atofinao ny vavanao. Mino an'i Jesosy tompo ve ianao? Inona ny avalony io? Lalaoviny iny averin'ny fa biberon iny dia hohaniny iny micro anao iny. Fa izy tsy mahala an'izany izy. Inona ihany? Koa zavatra faharoa izay takiana zany dia zavatra efa niresahantsika teto ihany ilay izy. Ilay hoe fibebahana zany. Io koa zany zavatra anankiray faharoa hoe fibebahana. Mila mibebaka. Ka olona manao inona koa zany no mibebaka? Olona mahafantatra ny elona, mahafantatra ny tsy famendrehany no mibebaka zany.
fa tsy hoe za ibebaka nefa tsy fantana koa inona ny fibebahana zany. Za fibebahana zany fiekekeloka zany. Manaiky fameloka izy eo anatren'Andriamanitra. Manaiky izy fa ratsy ny toerana misy azy, ratsy ny zavatra ataony ka te hiova amin'izay zavatra zay izy. Ary finony fa Andriamanitra amelany ilony. Zay atao amin'ny asan'ny apôstôly raha isika kely asan'ny apôstôly toko 2 fandresantsika kely ihany izy io fa verenantsika kely. Asan'ny apôstôly toko 2 andininy 7:30 sy ny 8:30. Asan'ny apôstôly toko 2 andininy 7:30 sy ny 8:30 izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ho an'ireo zany rehefa naheno zany izy, reto jiosy reto, naheno ny fampianarana ny amin'ny Kristy. Satria tonga tao Jerosalema ny vahoaka tamin'ny andro Pentekosta, vahoaka be lehibe ny tonga tao, zany hoe ny jiosy rehetra manerana n'izao tontolo izao. Satria rehefa tonga ny fety jiosy ary ny Pentekosta nisan'ny fety lehibe amin'ny jiosy dia miakatra makany Jerosalema manao an'izay fety izay ny jiosy. Dia misy jiosy avy any amin'ny firenena arabo, avy any amin'ny firenena grika, firenena maro samihafa zany na Ethiopia. Tonga zany hanao Pasika tao a Jerosalema. Dia rehefa tonga tao izy ireo dia nirotsaka tamin'ny mpianatra moa ny fanamasina zany. Dia nitory ny apôstôly Petera ny amin'ny Jesosy Kristy. Rehefa nitory ny amin'ny Jesosy Kristy izy dia maro no resy lahatra. Dia rehefa resy lahatra ary izy ireo dia ahoana izy eo amin'ny andininy 7:30. Dia zao no tenen'ireo olona ireo amin'ny andininy 7:30. Raha nandre izany ny olona dia voatsindrana tampony ka nanao tamin'ny Petera sy ny apôstôly namany hoe ry rahalahy, inona no ataonay? Nianatra zany izy reto, nandray an'izay fampianarana zay. Resy lahatra zany izy. Dia hoy izy, ry rahalahy, inona no ataonay ary fa zay mino zany izy dia hoe inona ary no ataonay? Dia ahoana izy ny apôstôly Petera? Mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny elokareo. Mba hahazo famelana ny elokareo izy. Zay zany le izy. Rehefa avy nianatra zany ianao, nandray ny fahamarinan'Andriamanitra dia zao, mila mibebaka zany ianao. Zay ihany koa ianao vao miroso amin'ilay batisa zany. Ahoana izy tsara teo? Mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny elokareo. Mibeba hozy izy. Eo aloha hoe miakeloka zany. Maniry fatratra hoe hiova ny fiainana fa mba tsy te hanao ny zavatra fanao taloha intsony. Ary mangataka an'izay famelan-keloka zay amin'Andriamanitra. Mibeba hozy izy. Ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo mba ho voavela ny elokareo. Mino an'izay ianao dia voavela ny elokao. Dia fanontaniana mipetraka ho antsika dia hoe maninona moa tsika no makany am-piangonana isaky ny alahady na isaky ny sabotsy? Maninona ny ataontsika any? Amin'ny maha-kristianina zavatra alehantsika any ange tsy hoe andeha hihira fotsiny, na andeha hihaino toriteny, na andeha hihaino vavaky ny pastera na ny mopera, fa andeha hifona koa mba hahazoana famelan-keloka, hiaikeloka zany. Zany koa ny alehanao any am-piangonana any. Fa tsy hoe andeha hameno ban am-piangonana fotsiny no alehanao any. Misy olona mandeha mivavaka izy, dia mandeha hivavaka miverina vany izy mbola izy ihany, le olona tsy miova tsy isy fiovana. Satria tsy fantatra hoe inona no nalehany tany am-piangonana tany. Fahatelo ihany koa, faharoa zany resaka fibebahana ny hitantsika teo. Voalohany zany tsika ny resaka mikasika hoe mila mianatra ny soratra masina. Faharoa fibebahana. Fahatelo, inona ihany koa zany zavatra takina amintsika fahatelo dia ny hoe ny finoana zany ny zavatra takina amintsika fahatelo. Eo ilay zavatra niresantsika farany teo hoe mangataka fibebahana zany ianao, hoe mino ianao fa Andriamanitra mela ny elokao. Dia finoana zay zany zavatra takina amintsika fahatelo zay. Atao Marka 4:12 izy no miteny an'izay. Marka 4:12 ny andininy 4:12.
Marka toko 5:20 dia ny andininy 5:20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ahoana ozy izy? Izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino no iloina. Raha mino zany ianao fa ny fanaovana batisa anao dia zao andraisanao an'ilay fitafianan'i Kristy. Hoe tsy izao tsy ny velona fa Kristy mivelona atao anatiko. Ary ny fanaovanao batisa ho an'i Kristy dia zao azahoanao famelan-keloka. Ny finoanao an'izay zany no mahavonjy anao zany. Dia izay mahatonga azy hoe izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino izy no iloina. Izay mino sy atao batisa no vonjena. Zany hoe ny finoanao zany ohatra nyreto olona reto, le tao amin'ny asan'ny apôstôly tao le tonga tao Jerosalema. Nino izy ny amin'ny fampianarana izay nentin'ny apôstôly mikasika an'i Jesosy Kristy. Voatsindrana tapony izy. Teniteny inona ary no tokony ataonay? Dia hoy ny apôstôly Petera manao hoe mibebay ianareo areo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba azahoanareo ny famelana ny helokareo izy. Dia nino izy ireo? Dia nanino? Niroso tamin'ny batisa izy satria nino an'izay izy. Dia natao batisa. Zay zany, izay mino sy atao batisa no vonjena. Ka raha ianao zany mino, hoe mino za mino an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainako. Dia nefa ianao manino? Tsy mety atao batisa. Dia ahoana? Azo famonjena ve zany ianao? Tsisy famonjena ho azonao amin'izany. Fa eto zany zavatra roa ny takory, izay mino sy atao batisa no vonjena. Raha mino zany ianao dia finoanao zany mitondra anao amin'inona zany ny finoana iny. Tsy maintsy mitondra makany amin'ny batisa zany ny finoanao iny. Izay mino sy atao batisa. Fa tsy hoe mitondra ny zanakao any am-piangonana ianao dia za mino mba azahoany zanako famonjena. Dia mahazo famonjena ny zanaka. Le olona ho atao batisa ange mila mino, le zaza hoentinao iny ve mino iny? Za mino an' Jesosy tompo amin'ny vavako, manaiky amin'ny foko manontolo fa izy Andriamanitra nangana azy tamin'ny maty, dia mahazo famonjena. Iny zaza iny mbola tsy mahay mino an'izany iny. Izay mino sy atao batisa no vonjena. Ianao zany mila mino ianao. Misy koa mino, milaza izy fa mino. Za mino izy dia miteny izy, za fa natao batisa tamin'ny mbola kely fa za mino an' Jesosy. Fa tsy mibatisa ange mandeha alohan'ny finoana. Dia eo koa zany ilay filaza hoe za fa natao batisa, za mino an' Jesosy. Tsy mibatisa mandeha alohan'ny finoana, fa ny finoana mandeha alohan'ny batisa. Izay mino sy atao batisa. Ny finoanao zany mitondra anao makany amin'ny batisa, fa tsy hoe ny batisa mitondra anao makany amin'ny finoana. Diso be zany. Ohatran'ny hoe za hitandrina lalàna, dia miezaka ho amarinina amin'ny lalàna. Hoe za hitandrina lalàna mba azahoako famonjena zany. Tsy mitovy ihany zany. Tsy amin'ny asan'ny batisa no ahazoanao ny finoana. Fa ny finoana no mahatonga anao manao batisa. Dia ohatr'izay koa, ny finoanao no mahatonga anao hitandrina ny lalàna. Mitovy amin'izay ihany ilay izy. Satria tsika hamarinina amin'ny finoana fa tsy hamarinina amin'ny asa. Dia izao zany, raha hoe ny finoana zany mitondra makany amin'ny batisa, izay mino sy atao batisa no vonjena. Ka raha misy milaza manao hoe za mino an' Jesosy, za fa natao batisa tamin'ny mbola kely. Eny, fa tsy ny batisa no mandeha aloha fa ny finoana no mandeha aloha. Ary raha miteny ary ianao hoe za fa natao batisa tamin'ny mbola kely, raha mino ianao an' Jesosy Kristy sy mino ny famarinana soratra masina, dia mino zany ianao fa tsy izy le batisa nataonao mbola kely koa. Satria ny batisa dia zao batisa ny olon-dehibe no atao fa tsy batisa ny zaza. Ny lehibe no atao batisa fa tsy ny zaza. Ary ny finoana no mandeha aloha, any batisa fa tsy ny batisa mandeha alohan'ny finoana. Dia io zany le dia anjarantsika zany mandray fanapahan-kevitra mikasika an'izay zavatra izay izany. Ny finoana zany dia zao hoe io finoana io dia finoana fa Jesosy Kristy manasitrana ny aretintsika rehetra. Jesosy Kristy anafaka amin'ny fanandevozan'ny fahotana izay nangejana. Mety nandevozan'ny toaka, nandevozan'ny sigara, nandevozan'ny zavatra mahadomelona, mety nandevozan'ny fijangajangana, nandevozan'ny fitenenan-dratsy, filan'ny nofo maro samihafa. Rehefa tonga ny zoma dia lasa mandeha mamonjy boaty ana vendredi zolio ny fitenenana. Ao koa ny sasany izay
nandevoziny devoly apahoriny isan'andro. Ao ny sasany misy koa tsy miteraka, vehivavy tsy miteraka reny. Fa zany rehetrarehetra zany ny finoanan'i Jesosy dia maninona? Satria azahoana inona ilay finoanan'i Jesosy io? Zay mino sy atao batisa hoy izy no vonjena. Zany hoe azahoana famonjena zany. Ka ny fandraisanao an'i Kristy ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao satria mitafy an'i Kristy zany ianao mibatisa dia zao tena azahoanao famonjena io. Maivana ianao. Ary ny famonjena raisinao nefa dia zao ny sasany eto an-tany izy dia efa mandray an'io famonjena io. Inona moa ilay famonjena tiako tenena hoe tsy hoe ny sasany fa ny eto an-tany ianao dia efa mandray an'io famonjena io, fa tsy hoe ny sasany eto an-tany ianao dia efa raisinao io famonjena io. Dia any an-danitra iny ny fiainana mandrakizay zany raisinao rahatrizay. Fa ny zavatra tiako tenena zao hoe ho an'ny olona izay nino zany ka natao batisa dia misy ny olona ohatra ny hoe tsy niteraka dia lasa niteraka. Tao ny sasany napahorin'ny devoly dia nanao afaka tanteraka ny fanandevozin'ny devoly. Tao nandevozin'ny fahalemena maro samihafa, ny fanandevozana maro samihafa, ny amin'ny fahotana zany io afaka tanteraka amin'izany. Mpiteny ratsy variraraka ny afaka amin'izany. Zany ny aretina ho ihany koa dia tsy tenenina ihany intsony koa ny aretina. Ao ny sasany misy tsy mandeha, lasa mandeha. Fa izy Jesosy Kristy ny manasitrana anao amin'izany. Ary Andriamanitra no mahalala an'izay zavatra izay. Ny sasany mieritreritra manao hoe dia ahoana mbola tsy sitrana? Ka tsy izany ange tsy Jesosy. Jesosy no manasitrana anao. Ny finoanao ihany koa no mahavonjy anao Kristy. Dia fa raha mino ianao, Andriamanitra manafaka anao amin'izany rehetra izany. Manana finoana. Ary Andriamanitra ny tompon'antoka amin'izany rehetra izany. Andriamanitra ny tompon'antoka amin'izany rehetra izany. Misy antony koa ny zavatra rehetra zany. Dia isaorana an'Andriamanitra ihany koa ny zavatra rehetra. Fa Andriamanitra no manasitra. Zany hoe ny fanaovanao batisa io zany dia azonao famonjena. Eto an-tany aloha dia efa mandray an'izay famonjena izay ianao fa tsy fiadanana no men'ny tompo anao. Rahatrizay fiainana mandrakizay ihany koa no omeny anao. Raha tsy mino ianao, inona ny zavatra miandry anao? Arak'ilay teny teo, verenitsika vakiana ilay izy, toko fahinana ambin'ny folo Marka, dia ny 9:10. Izay mino sy atao batisa no vonjena, izay tsy mety mino no hoelohina hozy izy. Izay tsy mety mino no hoelohina. Inona zany miandry anareo? Rehefa tsy mino ange ianao dia ianao zany mbola mitazona amin'iny. Za mbola hijanona amin'ny fahotako ihany zany. Za tsy te ho afaka amin'ity fahotako ity. Fantatsika tsara nefa fa inona ny tambin'ny ota? Ny tambin'ny ota dia fahafatesana. Ny fandikan-dalàna dia fahafatesana. Dia na eto an-tany ary ianao dia efa migoka sahady ny vokatra an'izay zavatra izay. Satria ny vokatry ny asa ataonao nge dia efa raisinao sahady eto an-tany. Io filanao ara-nofo io, fijangajanganao, ohatra fotsiny, mijangajanga ianao, mangalatra vadin'olona ianao. Ao anaty Baiboly misy an'izany hoe aza mba atao tratran'ny vady sary-piaro izy izy. Fa tena mitondra amin'ny fahafatesana mihitsy. Dia ianao mangala badin'olona, mieritreritra ianao ny aina tamin'ny fahafinaretanao fa vonoiny no faty ianao afaka ny adalanao. Nisy zany, nisy tratrana anao an'izany. Ny vonoin'olona, ny gadra. Zay ngely izy, eto zany ianao dia efa raisinao sahady zay zavatra zay. Rehefa tsy mbola mibebaka aina ianao dia tonga ny fiainana mandrakizay. Fahafatesana koa ny miandry ianao, fa tsy mahazo an'izay fiainana mandrakizay izay ianao. Eto zany ianao dia efa zay ngizy, hozy ianao za mbola hiaina ny fiainako ara-nofo ianao, mangalatra ianao, eto ianao dia efa tratra dia migadra ianao. Ninona zavatra ataonao dia mivaly aminao dia ny eto ihany zay zavatra izay. Dia rahatrizay koa tsy mahazo ny fiainana mandrakizay zany ianao. Vokatra ny zavatra ataonao mitondra iny, mitondra aretina. Vokatra ny zavatra ataonao mitondra iny, mitondra divorce, fisarahana. Vokatra ny zavatra ataonao lasa tsy manaja anao ny zanakao, tsy manora isireny, fa alikaina ianao. Vokatra ny fahotana izay nataona ihany koa dia misy olona manino lasa mamono tena izy. Satria tena la Sylvie, tena maty dia hamono tena. Izy ange tena tiako vokatra ny zavatra ataonao satria nahoana? Nandevozin'ny Sylvie ianao. Lasa andeva ianao. Lasa Andriamanitra kelinao izy. Ka rehefa tsy azonao izy dia ianao namono tena ianao. Fahotana ange zany.
fahotana ange zany de tsy azonao koa ho an'ireo mpamonina tena eny koa de zao tsy azonao nge zany loza tena loza zany ka ny finoana zany de zao mitondra antsika n'inona ino hoe izy zany Andriamanitra zany zay nahary ny lanitra sy ny tany. Ny finoana mitondra antsika ino any Kristy le mpamonjy antsika hoe ao amin'ny Kristy no azahoana famonjena. Ao amin'ny Kristy no azahoana famonjena hoe Andriamanitra no nanomeny Kristy. Izy nanomeny zanany lahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay ny finoanany zay hoe ny fandraisokany Kristy de zao azahoako ny fiainana mandrakizay. Fa efatra ihany koa efa nresantsika kely anteo an'io satria miresaka sy amin'le fepetra takina ho an'ny olona atao batisa de ny fepetra fa efatra zay takina de zao hoe de son propre chef zany hoe enao mihitsy zany no manolo tena tsy hoe forsen'ny ray aman-dreny ianao na forsen'ny rahalahinao na ny alabavinao na hoe misy antony manokana ohatry ny mahatonga anao voatery tsy maintsy atao batisa. Ohatrany hoe ny batisa ny fanabadiana ohatrany hoe tsy manambady andranony ianao raha tsy atao batisa atao amin'ny fiangonanay de ty fanerena daholo zany rehetra zany. Ka raha mbola fanerena zany ny batisa de efa tsy izy ihany koa zany zay fa zao hoe enao mihitsy zany no maninona no manolotra ny tenanao atao batisa tonga mihitsy tonga atao batisa satria mino an' Jesosy aho vonona ny atao batisa. Raha isika kely le ohatra ry amin'ny Matthieu toko 7 Matthieu toko 7 de ny andinin'ny 5 ka hatramin'ny 9. Matthieu toko 7 andinin'ny 5 ka hatramin'ny 9. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. De inona zavatra teto? Ary Jerosalema sy Jodia rehetra zany hoe ny mponina tany zany ary Jerosalema sy Jodia rehetra mba amin'ny tany rehetra amoron'ny Jordana dia nivoaka ka nakany amin'ny Jona ka nataony batisa tao amin'ny on'ny Jordana irany rehefa niaiky ny fahotana. Nivoaka reny satria nieny ny fampianaran'ny Jona de rehefa niaiky ny fahotana izy de naninona natao batisa zany izy. Rehefa niaiky ny fahotana izy de natao batisa. Nivoaka izy reny. Olo-dehibe zany reto atao batisa reto fa tsy zaza. Mandray fanapahan-kevitra izy hoe za anao batisa. Fatany ny heviny zany batisa zany izy matoa atao batisa. Azahoany famelan-keloka. Hitafiny any Kristy zany. Ho antsika zany zay rosy de zao mila zay araka le teneny teo mila mianatra zany ianao, mila miaikeloka ianao. De inonao zay zay le mianatra zany ianao ny soratra masina de mino anao fa marina le soratra masina de mibebaka ianao zany. De rehefa mibebaka ianao de miroso amin'ny batisa zany ianao satria fanapahan-kevitrao zany zay zavatra zay. Zay le etapy tsy maintsy alehanao zany. Fanapahan-kevitra raisinao zay. Zay ny mahatonga hoe ny olo-dehibe ny tokony atao batisa satria manao hoe mba tsy ho akaterena le izy. Avy misy angeny zaza mety anao an'izao rehefa lehibe izy. Zany nataonareo batisa zany efa tsy te anao an'izany forsenanao an'izany mbola zaza fa izy amin'ny mahalehibe azy iny amin'ny mahadiolta azy iny tsy afaka nilika amin'izy amin'izy mihitsy hoe ianao no nanery anahy na ianao no nanery afa ianao no nandray n'iny décision iny. Fanapahan-kevitrao iny teo anatrehan'Andriamanitra nanaovanao anao sy Andriamanitra zany. Olo-dehibe no nanao an'izay zavatra zay. Olona efa tonga saina tsara. Ohatran'le olona anambady any ange io mitovy amin'le olona anambady any io. Zany teren'ny dada sy ny any anambady an'iny. Ianao nge olo-dehibe maninona ianao manaiky ananovana tahaka an'izany? Fanapahan-kevitrao iny. Misy indray ny sasany hoe nitenen'ny ray aman-dreny manao hoe tsy tsara ianao manambady an'iny tovovavy iny. Fa iny nge ohatr'izao nge ny fianakaviany reny, ny ray aman-dreny reny ohatr'izao. Iny vehivavy iny nge ohatr'izao izy tiako za nambady azy. Ny anjaran'ny ray aman-dreny de zao manoro hevitra fotsiny ny ataon'ny ray aman-dreny fa tsy afaka miforse azy satria efa olo-dehibe izy. De zao nanao izy. Rehefa avy eo amin'izay nisy problème le tokantrano. De mitaraina any amin'ny ray aman-dreny izy de hoe le ray aman-dreny zay nge efa nitenanao fa ianao tsy nieny.
eny karaha fantako io ohatr' zao za tsy nanambady an'io na fantatro na tsy fantatro dia zao fanapahan-kevitra ny raisinao iny zany dia anao iny dia zay mahatonga le hoe ianao koa rehefa hanambady dia maninona tsy hoe tiako izy fa zay mahatonga hoe misy zany le atao hoe fizahana toetra raha ary ny baiboly mantsy dia zao hoe rehefa mifiancé no anaty baiboly dia mizaha toetra mandritra ny herintaona eo aloha dia zay vao mifanambady iny zay le hoe misy fizahana toetra dia ohatr'izay mihitsy rehefa hoe andray an' Jesosy ianao mba tsy hisy zany zay zavatra zay dia zao mila mianatra ianao fantatro tsara ny zavatra ianaranao inonao resy lahatra ianao amin'iny mibebaka ianao dia manino atao batisa ianao mandray ny Kristy fanapahan-kevitra ao zany zay zavatra zay resy lahatra ianao tsisy fanomezantsiny mihitsy zay zavatra zay fa ny tanjona dia zao azahoana famonjena io zay mimisy atao batisa no vonjena vonona ve ianao io nazahoana famonjena zany io zavatra io dia teto zany dia zao tonga ny mponina ny Jerosalema ny eran'ny Jodia nanantona ny Jaona ho ataony batisa eo amin'ny 17 ko eo ihany izy dia miteny rehefa tonga koa ny toron'i Jesosy zany atao batisa dia inona zavatra hitantsika eto 17 ary tamin'izay Jesosy dia avy tany Galilea ka tonga teo amoron'ny Jordana dia nanantona ny Jaona izy mba ataony batisa inona ny zavatra hitantsika eto rehefa tonga Jesosy noentin'ny Maria ve izy noentin'ny Maria nitsotrony Maria anatona ny Jaona fa Jesosy efa lehibe iny ary tamin'izay Jesosy dia avy tany Galilea ka teo amoron'ny Jordana dia nanatona ny Jaona izy mba ataony batisa nanatona ny Jaona izy satria fantatry Jesosy zay zavatra hoe izay tsy maintsy eo ataony ahatanteraka ny fahamarinana rehetra tsy maintsy nanao an'izay Jesosy ny firosoantsika amin'izay keo ihany koa dia mahatanteraka ny fahamarinana rehetra dia amin'ny mahalehibe an' Jesosy dia nanatona izy nataony batisa dia efa fantatsika teo moa izy fa Jaona no ezaka hoe fa hoy Jesosy hoe tsy maintsy manao an'izao tsika tanteraka ny fahamarinana rehetra dia nanaiky izy nanaiky Jaona ny anaovana batisa any Jesosy izany dia fantatsika ny batisa zay natao tsy batisa nafafy rano fa batisa natao an' Jesosy dia zao najoboka tao anaty rano Kristy tamin'ny nanaovana batisa anazy eo ihany nge nahitantsika le izy eo ihany nahitantsika le izy ahoana izy 5:40 ary vao natao batisa Jesosy dia niakatra avy tao anaty rano niaraka tamin'izay izy niakatra avy tao anaty rano niaraka tamin'izany najoboka tao anaty rano dia niakatra nivoaka tao anaty rano Jesosy dia nisendriky ny voromalala izy ny fanahy masina niendriky ny voromalala nidina teo aminy ny feon'Andriamanitra ny antsy manao hoe ity ny zanako malalako izy ka eo zany le izy Jesosy natao batisa olo-dehibe Jesosy natao batisa najoboka tao anaty rano Jesosy le hoe par immersion zany ary efa hitantsika ihany koa any amin'ny Romanina any mbola resahantsika mikasika zavatra zay hoe fandevenana ny fahotana mihitsy io hoe nalevina zany hoe alevina ny mihitsy ianao zany mandevina ny fahotana ka zay mantsy le izy zany zay inona no arahantsika ny batisan'i Jesosy sa ny batisan'ny Eglizy samy hafa ny batisan'ny Eglizy hafa batisan'i Jesosy hafa misy fiangonana misy an'ireny batistera reny dia ajoboka ao olo-dehibe no atao batisa fa betsaka ny fiangonana zay manana tavy ohatrany hoe tavy fisasana kely reny dia iny ny alaina dia tondrahana kely amin'iny le zaza anaovana batisa izany tokana ihany ny batisa tsy misy hafa iray ihany ny batisa tahaka ny hoe iray ny tompo iray Andriamanitra iray ny finoana dia iray ihany ny batisa inona ny batisa tokana hitantsika io batisa nanaovana an' Jesosy io tsy misy hafa akoatran'io dia raha hiezaka sika namarina manao hoe zao ny batisa tokony atao tokana ihany io batisa araka ny soratra masina io dia io le nresantsika teo hoe mpianatra Kristy tsika manara-dia any Kristy tsika izay zany no tokony ho ataontsika zany zay
Zay nga manolesona amin'n'ity isaorantsika ny tompo lehibe dia hotohizantsika indray zay amin'ny tapany ariva izany. Isaorantsika ny tompo sy vita indray tamin'ity marain'ity. Mivavakantsika. Raha io saotranao zay. Raha afaka nianatra sy nandinika ny teninao. Mana-masinana irainy amin'ny teninao ny fahamarinana. Dia raha niasakalazaina mandrakizay ny anaranao raha io. Asanatra hiavy ny anaranao hatramin'izao mandrakizay. Isaotra raha nampianaranao nay ny teninao. Dia aoka tsy mpihain'ny mpanadino zay rehefa mpakatoy ny teninao. Ny anaran'i Jesosy nanratana izany vavaka izany raha eto anatrehanao. Aleloia. Amen. Dia isaorantsika ny tompo lehibe indray izay lesona vitantsika tamin'ny teny ity zay. Anao velomantsika indray ary raha sitrapon'ny tompo dia amin'ny ariva iny tohizantsika indray ary. Bye bye daholo.